Ambarakobao Mesihinu Anamu Ambarakobao Mesiandai Saminau Ambarakobao Temetikipami Uba Uba Ambarakobao Apanigamani Numadani Ambarakobao Mesihinu Anamu Ambarakobao Mesiandai Saminau Ambarakobao Temetikipami Uba Uba Ambarakobao Apanigamani Numadani Isosiwa Nila Abaku Matiruana Apikalina Kakori Sinana Kamuka Amore Misairu Anamu Yuka Besi Besina Abaisi Sosi Sakori Yuka Besi Besina Ambarakobao Mesihinu Anamu Ambarakobao Mesiandai Saminau Ambarakobao Temetikipami Uba Uba Ambarakobao Apanigamani Numadani Isosiwa Nila Abaku Matiruana Apikalina Kakori Sinana Kamuka Amore Misairu Anamu Yuka Besi Besina Abaisi Sosi Sakori Yuka Besi Besina Ambarakobao Mesihinu Anamu Amati sikizana cha TTV programa atau universiti dia kita awam ni serampa 21 fakina melakukan yang diri berdua ni para na refatu golong dan diri faen waktu sawam nana Jesus haleluya dikira anak gemanca ewam ni kuera mas dikira asi eu amni abaka bakunier dikira asi nuni asani lebe Lidera azi ara kamera benjuna ini. Lidera azi amni pichupana am jumara. Lidera azi amni valia sin lukanga. Lidera azi amni apunga tapaka sinidihi. Lidera azi amni zava manenu tendena sin sudina. Lidera azi amni kipotsuna manenu. Lidera azi amni kipotsuna tsara feu. Au kai zeletra mana pufnena sami lidera anjerova. Haleluya. Nivava kaisi. Ada waktu main zawata reta yang lau. Nanda trani fuana reta. Rija sostupi palino. Arcaya mneni fita inau. Amen. Ufamilizatsika voninahitra n'Andriamanitra dia amin'izao fotoana izao dia hangataka antsika rehetra hanangana ny tanantsika kavanana ufamilizatsika voninahitra an'Andriamanitra ny tanan-kavanana ihany to zao dato eny a fanazavana fohifohy raha nietetika an'izao zavatra zao zahay a dia heverinay araka ny fitarihan'Andriamanitra zavatra tahaka an'izao fa na ny ao am-piangonana koa ny korana na ataontsika hoe ny groupe artistique évangélique rehetrarehetra dia afaka mametraka mideran'Andriamanitra tahaka an'izao ataontsika kehitriny izao ka tapa-kevitra ny miaramila ny Kristy tapa-kevitra fa hivoaka ny rindrina efatra tsy ho fehezy ny ao am-piangonana ihany tsy ho fehezy ny amin'ny salle de spectacle ihany fa tena tapa-kevitra fa tokony mihitsy ho iaho
raha mba hivoaka izany rindrina anakefatra izany ny tanora-tsika dia miaramilan'i Kristy. Izany ny eritreritra izany no nahatonga anay nanomana izao hetsika lehibe ankarihary sy ankalamanjana tahaka an'izao. Io no antony ialanatsika amintsika tamin'ny voalohany teo satria ny concert rehefa itsika rehefa itsika any Ampasapasay na any amin'ny Sacré-Cœur rehefa mijery lanonana tahaka an'izao dia tsy misy menomenona na tsy misy fanomezantsiny fa izay ankalamanjana zay dia ankalamanjana ihany. Ny antony nanovana io seza io araka ny voalaza dia ho an'ireo ray aman-dreny zay ataontsika hoe mpazokonjokony ka tsy afaka ny hitsangana ao anatin'ny roalera sasany maherikely eo izay ionantsika mianakavety ka dia izany tompo no antony nahatonga anay nametraka an'izao hetsika izao sy ny fomba rehetrarehetra zay nokasaina natao amin'izao ankehitriny izao. Indreto zahay indreto tokoa zahay zanakareo miaramilan'i Kristy hitantara hanazava hanambara amintsika rehetrarehetra ny hasoany zao fivavaha zao soa ry agny mivavaka ary manentana zahay tsy ho atsika zay fatongako fa na ho any rehetrarehetra zay mandrezy feo zao mba samy hivavaka ka hanatona sy hanakina ny fiainatsika eo am-penatanan'Andriamanitra. Tsy miafina amintsika ny zava-misy ankehitriny na eo amin'ny firenena na eo amin'ny faritra na eo amin'ny tokantrano tsirairay avy dia mahatsapa zany fahasarotana zany ka dia mitaona atsika ny miaramilan'i Kristy mitaona ny hivavahantsika ary tsy hivavaka fa hivavaka ihany fa ny ametraka ny fiainatsika amin'Andriamanitra hatoky azy tanteraka ka hino ary handaiky fa izy Andriamanitra ilay mpahary no tompo sy mpamonjy ny fiainatsika rehetrarehetra.